Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Izay manakuaniwa ni radio manerantan le feoni fanantenani tundato kiazava. Narary mafy reto lehilahy anankiroa samy niditra hopitaly izy ireo. Efitrano anankiray no nitoeran'izy roa lahy izay nahitana varavarakely tokana monja. Ny anankiray tamin'izy ireo dia tsy maintsy maka fotoana adiny iray isan'andro mba hipetrahana ahafahany mamoaka ireo tsiranoka avy amin'ny avokavony. Teo akaiky ny varavarakely no nisy ny fandrinan'ity lehilahy ity. Fa ilay lehilahy anankiray kosa dia tsy mba afaka nitsangana, tsy maintsy natoro mandry amin'ny lamosiny izy. Afaka ny fampiresaka tsara izy roa lahy ireo, ary izany nandaniana izy ireo ny andro ny isan'andro. Niresaka momba ny vadiny, ny fianakaviany, ny asany, ny fiainany sy ny sisa. Rehefa tonga ny ora tsy maintsy hipetrahan'ilay lehilahy iray eo akaiky ny varavarakely isaky ny folakandro eo, dia indro izy rafitra mitantara ny zavatra hitany any ivelany any amin'ilay namany izay tsy afaka miarina eo am-pandriana. Rehefa tonga tokoa mantsy ity adiny iray hitantaran'ilay lehilahy izay zavatra mitranga ny ivelan'ny efitrano ity, dia faly ery ilay rangahy izay tsy afa miarina mandreza zavatra lazainy, sady akipy ny masony no misaintsaina ny zavatra mahafinaritra reny izy. Dia mitamberina ho an-tsainy ny fiainany taloha, mahita ny lokon'ny fiainana indray izy, ary mbola manantena fa ho afaka ny ahita sy hiaina izany fiainana lazaina amin'izany, ary hiaina ny fiainany talohany na arariny. Toy izao mantsy ny zavatra izay nitantarain'ilay rangahy izay afaka niarina izay mipetraka sy mitazana eo am-baravarakely. Misy toerana azo hitsangatsanganana iray ho izy tazana eto. Misy farihy mahafinaritra eo anilany, ahitana gisa sy gana mandehandeha eny ambony rano izay milamina ery. Dia indreo koa misy ankizy milalao sambo kely eny amoron'ny rano izay feno voninkazo mahafinaritra, tsara tarehy, miloko isan-karazany. Misy hazo maniry ihany koa tazana eo. Dia tazana tsara avy eo ihany koa ny tanan-dehibe ery alavitra ery. Isaky ny folakandro dia tantara mahafinaritra toy izany no ren'ilay marary izay tsy afaka mitsangana. Indray maraina ary tonga ny fotoana tokony isasany izy roa lahy reto, dia niditra ilay mpitsabo mpanampy, ka nahita fa maty ilay lehilahy narary teo akaiky ny varavarakely, izany hoe ilay mpitantara izany. Rehefa nesorina teo ny fatin'ilay rangahy, dia mba nangataka tamin'ny mpitsabo mpanampy ilay marary izay tsy afa niarina mba ho afindra eo akaiky ny varavarakely indray ny fandriny. Sady nalahelo no faly ilay mpitsabo mpanampy na re izany, dia nafindra ny fandrina. Rehefa tafafindra teo ilay rangahy marary tsy afa niarina, dia niezaka moramora niaraka tamin'ny kiony hiarina hitazana izay ao ambadiky ny varavarakely. Niezaka mafy izy mba hijery kanjo, indro-rindrim-be fotsiny no hitany teo. Gaga izy, lasa saina, ary farany dia nanontanyilay mpitsabo mpanampy ny mety ho antony ny tantaran'ilay lehilahy izay nyray efitrano taminy, ny zava-nitranga mifanohatra amin'izay hitany. Dia namaly azy ilay mpitsabo mpanampy hoe jambany ny rangahy namanao mipetraka teo iny, na io rindriny io aza tsy hitany, fa mino kosa fa te hitondra fifaliana ho anao izy, ary izay no antony ny tantarany zavatra mahafinaritra toy izany taminao. Ry namako malala, tsarovy fa misy zavatra izay ataontsika tena mety hitondra fifaliana ho an'ny hafa tokoa, na dia efa mety ho kivy aza isika. Tsarovy ihany koa fa ny famoahanao ny alahelo sy ireo zavatra mampararo ny fonao any anatinao any amin'ny hafa, dia ampiena ny aretinao rehetra hatramin'ny atsasany aza, ary indrindra ny fizaranao fifaliana amin'ny hafa, dia vao maika mampitombo ny fifaliana izay ananany izy ireny ary anasitrana azy be lavitra. Betsaka ny zavatra izay tsy azo ny vola vidiana, kanefa
anananao. Ampisao zany toy izay nataony Petera tamin'ilay lehilahy naleha mitongotra nanao hoe tsy manana vola fotsy na volamena fa izay ananako no omeko anao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta mitsangatsangana. Asan'ny Apôstôly 2:9. Rehefa anantena ny tondrato kiazava azade mafifo esurireu lulupu mitalao aminao Kristi maizare mifankati ivalini mandalo aluku isikizanyanyete Irakniavo Anosbe Ouest Andiamanitarayo Vunjereu vaoka maro Ifamela si fankati Fa tsy fiatsarambelatsy Atsaharony ady Mifamono mamalifa Jesu ti dariure mai fankati ivaini mandaravuku isikizanyanyete savaponezi masu ratutsimi fankati farazawitiza Zai mintanentana tu citan andu valetani kanan cara lutraiza izau kumba maniriwani kamu fali Jesu Kristi haita siano miarati
atolotry ny feo fanantenana ho anao tsara ho fantatra. noho ny fahasoavan'andriamanitra no ihonantsika eto indray amin'ny alalan'izao fandarana tsara ho fantatra izao ko dia miarahaba ary mankasitraka anao hatrany ny havanao pastora Soladina sy ny teknisianina Vezoro. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na ny Coran na ny Baiboly dia samy miresaka mikasika ny andro farany ary samy miresaka mikasika ny fiverenan'i Jesosy Kristy. Hitantsika teto fa na dia tsy mitovy ny fomba izay nikaran'i Jesosy any an-danitra. Ny kristiany dia mino fa Jesosy dia maty amin'ny hazo fijaliana araky ny fanambarana hatramin'izay fa minanina dia nisangana amin'ny maty dia niakatra an-danitra. Amin'ny Silamo indray dia voalaza fa Jesosy Kristy tamin'ny fotoana isamborana azy dia tsy voasambotra izy, tonga dia niakatra haingana an-danitra ary olona hafa no nisolo azy tamin'ny hazo fijaliana. Na izany na tsy izany dia izao samy manaiky mirotonta fa any an-danitra Jesosy ary mbola ho avy. Izao no voalaza ny andininy ao amin'ny Coran ovakitsika zany andiny vitsivitsy. Anankiray dia hitantsika amin'ilay soraty hoe Azalzalat ao amin'ny toko anankiray io fa 770. Hoy voalaza hoe iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu askalaha wa qala al-insanu ma laha yawmaizin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawmaizin yasduru nasu ashtatan liura aw ma lahum faman ya'mal miskala zarratin khayran yarahu faman ya'mal miskala zarratin sharran yarahu. Iza zulzilatil ardu zilzalaha rehefa mangovitra ny tany ozy izy hovitrovitra ny tany amin'ny andro farany. Wa akhrajatil ardu askalaha arlo zany tany mamoaka ny entamavesitra ao aminy izy ny tany. Wa qala al-insanu ma laha insano zany olona ilaza ny olona manao hoe inona re zany. Wa qala al-insanu ma laha bi anna rabbaka awha laha araky ny fanambaran'ny rabbi rabbaka fanambaran'ny tomponao azy izy. Yawmaizin tuhaddisu akhbaraha eo zany araky ny tantarany tany ozy izy. Yawmaizin yasduru nasu ashtatan liura amalahum rehefa mivoaka tsirairay ozy olombelona ozy dia ho hiteny zavatra nataony. Faman ya'mal miskala zarratin khayran yarahu khayran zany zavatra tsara eo ozy izy zavatra tsara ozy na dia kely aza dia ho valiana arak'izay. Dia fanotra amin'izay ozy izy hoe faman ya'mal miskala zarratin sharran yarahu sharran fanotra ny khayran raika tsara sharran dia ratsy zavatra ratsy atao na dia kely dia ho valiana arak'izay. Ary zao koa ny hitantsika amin'ny sorat al-Fajr toko 720 andiny 220. Qala iza duktali arlu dakkan dakkan wa jaa rabbuka wal malaku soafan soafan. Vous avez prenez garde quand la terre sera complètement pulvérisée et que ton Seigneur viendra avec les anges rang par rang. Tandremanareo ozy izy rehefa potipotika ny tany ka ho avy ny tomponao. Jesosy ny tena ambara am'izay le Isa bony Mariama ho avy ny tomponao ozy izy miaraka amin'ireo anjely ozy izy rang par rang milahatra tsara. De ozy izy hoe ao amin'ny Azorof ndray ty sorat Azorof sorat 740 wa innahu la ilmun lisaati fala tamtarun biha wa tabiun haza siratul mustaqim. Il sera un signe au sujet de l'heure. Jesosy ny tena ambara amin'io tsery ambony dia Isa bony Mariama resahany. Il sera un signe au sujet de l'heure. I de famantarana ozy izy amin'ny andro farany. N'en doutez point. Aza misalasala ozy izy. Et suivez-moi. Araho aho
voilà un droit chemin haza siratul mustaqim. Misy boky anankiray zay nisoatany docteur Babar Shah, fa maromaro olona azon'ity boky io Babar Shah, mitondra lohateny hoe What does the Holy Quran say about the descendant of Isa al-Masih? Ino izy no ambarany Korany momba ny fidinan Jesosy ety an-tany, the descent of Isa al-Masih. Isa io zany Jesosy io tsy amin'ny Korany fa hadisy. Le hadisy de tantara Mahomet sy tantara ny finoana volazao page 77 misy azy. Izy hoe the son of man shall descend among you as a just ruler. Ny zanak'ola izy dia hidina aminareo amampanapaka azy. Then he will break the cross. Manaitra eto he will break the cross. Hanapotipotika ny hazo fijaliana izy. And kill the swine. Amin'ny hafa de izy hoe kill the pigs. Io zavatra raha ihany io sady hanapotika ny hazo fijaliana izy no hamono kisoa. And put an end to war. Then there will be such abundance wealth that nobody will like to accept it. Hisy izy harembe vava hoentiny ka tsy hisy olo izy hanaiky an'izay. Zavatra hitatsika izy zany dia manaiky ny hadisy ny Silamo fa hidetehitany Jesosy Kristy. Ny Baiboly moa dia milaza fa Jesosy ho avy io dia hamarany tantarany ty tany ty ary misy andiny vakitsika eto mikasika an'izay koa fanohitra amin'izay kosa ny voalaza eto fa manaiky an'izay koa ny Silamo hidiny izy. Tetsika nanambara fa rehefa ho avy Jesosy de mbola anaraka ny olombelo rehetra mbola hanambady ozy izy amin'ny hadisy io hanambady hiteraka de mbola ho faty zay vao hitsangana amin'ny maty. Mbola maromaro zavatra resatsika eto mikasika an'izy fa atreo zany aloha mikasika ny fanambarany Koranty hoe napotika ny hazo fijaliana izy de hamono ny kisoa. Ary misy andiny hafa amin'ny hadisy koa manambara fa hamono ny antikristy izy. Antikristy araky ny fiheveran'ny Silamo azy zany. Any amin'ny anarivo taona any hoany, any amin'ny 4 na mahery any ny talohan'ny kristiaza dia efa nilaza mikasika an'io ny patriarka anankiray Enoka. Izy hoe ary Enoka koa ilay fahafito nandemeny Adama de efa naminany ny amin'ny ireny olony ireny ka nanao ino Jehova mba amin'ny masiny tsy omby alinalina. Jehova eto hoe de le Jesosy esany iray ihany izy satria ho Jesosy hoe zaso iny iray de iray ihany. Ino Jehova mba amin'ny masiny tsy omby alinalina hitsara ny olona rehetra any amin'ny farany sy hampiaiky ny olona ratsy fanahy rehetra izay nataony tamin'ny ara-tsim-panahiny sy ny teny sarotra rehetra izay nitenenany mpanota ratsy fanahany oatra azy. Amin'ny Matio 10:20 de ho avy ny zanak'olona mivonahitra ny ray miaraka amin'ireo anjely marobe. Jesosy misy no niteny eto. Atsy ndray mandrezy ny teny io fa de matetika misy manambara ho avy aho. Rehefa ny sangana amin'ny maty Jesosy Kristy de hoe tonga ny fotoana niakatra izy de ny vavolombelona nanatrika teo de ino zavatra hitany nisy anjely tonga teo hoe raha mbola varina anjely lanitra ireo mpianatra de ino fa nisy lehilahy izy ny akanjo fotsy anjely anankiroa io de izy hoe nahoana no varina mijery lanitra eto anareo. Iny Jesosy ilany ampakarina taminareo ho any an-danitra iny. Jesosy le niakatra iny zany hitanareo maso de zao mbola ho avy tahaka ny nahitanareo azy niakatra an-danitra. Amin'ny Apokalipsy 1:7 izy hoe indro izy avy miraona ary maso rehetra hahita azy na de zay nandefona azy aza. Jesosy misy no niteny ao amin'ny Apokalipsy 2:12 sy 12. Ino ho avy aho izy ho avy faingana aho. Eto an-tanako ny fahamaliko mba hamaliko ny olona rehetra araky ny asany. Resaka fivavahana izy ty
atao am tsara ho fantatra resaka finoana de tsara no matarasika fa ho avy Jesosy Kristy hamaly ny olona rehetra araka ny asany. Mino an'izany kristianina ary mino fiveny Jesosy koa ny Islamo ko dia sika zany tokony hiomana am'izany fiviana be voninahitra ekeny rehetra izany amampivavaka asika. Mirasoa asika rehetra zany baraka aloha afika toy izay ny fandarantsika androany ity. Antokopira Imprimerie Adventiste. Radio AWR lay feo mitondra fanantenana isan'andro ho anao. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantena. Ny namanareo Richard Andrianjatovo no miaraka aminareo amin'izao fotoana izao ary fifaliana ho ahy ny mba mitondra fijoroana vavolombelona aminareo mba entiko ho fampisainana antsika ary ho fampaherezana ihany koa antsika tsirairay avy. Koa dia miaraba rahalahy, miaraba ranabavy, miaraba namako isany naizanaiza misy anareo. Efa intelo sa inefatra zay no tantara tamiko ty marariko anankiray fa hoe gaga ny ray tanàna sy ny ray fiasana miaraka aminy mametraka fantaniana aminy hoe fa nahoana ianao ny lasa salama be toy izao satria tsy toy ny taloha intsony. Fa le ireny izany ny tantaran'izany. Zaho moa tsy dia rototra loatra mandre azy rehefa mitantara fa tamin'ity faran'ity no nisy lesonao amin'ny ara-panahy ny botra tao an-tsaiko. Raha ny fahitana azy amin'izao fotoana izao dia tena olona isan'izay natao hoe ngeza tokoa izy talohan'ny narariny. Nanana olana teo amin'ny fikorinan'ny raha izy mantsy ary niakatra ny tosi-drany dia nikaraikony izy. Nankiny namana anankiray tamiko ny fanarana ny fitsabony, tsy iza io fa ny anadany. Na izaho aza mba sahiran-tsaina satria isan'ny retina sarotra tsaboana ny fatsitsena ny lalan-drà, indrindra ny fahavakisan'ny lalan-drà. Hitan'ny besany maro izay favoazana izay ka izay natonga azy ireo nametraka fantaniana tamin'ity olona anankiray ity ny amin'ny antony natonga azy tena salama be toy izao.
fa iny tokoa mantsy izy rehefa mandeha eny an-dalana eny dia mitaritarika tongotra mora reraka fa ankehitriny izy dia gaga ny rehetra fa lasa mipitipitika tsotra ny antony ary izay anton'izay no ho tanosaiko eto ambany mba andraisantsika lesona eo amin'ny ara-panahy. Voalohany indrindra dia nanaiky fa narary izy ary tsy hoe nanaiky fa narary fotsiny dia nijanona tamin'izao fa nanaiky hotsaboana. Firy akory moa ny olona kehitriny na ara-nofo na ara-panahy no tsy miaiky akory fa mila fanasitranana izy. Raha ohatra tenenao izy hoe tsy mety zao diso io dia izy indray no manangam-bovona. Asa raha efa mba henonao ny fitenin'olona hoe toy ny mamo raha ny mamo ny teneninao fa mamo dia ianao indray no lazay ny fa mamo. Ny baiboly anefa dia miteny amintsika fa raha hoy isika tsy manana ota sika dia mamita tena ary ny marina tsy ato anatintsika. Jaona 1:9-9. Io fahatsapan-tena o mpanota io no tadiavin'Andriamanitra amintsika tahaka n'le vehivavy hoe natsapa tena ho narary izy dia nitady mpanasitrana. Io no tadiavin'Andriamanitra amintsika ka anorony antsika ny fanafody hoe raha miaiky amin'ny fahotantsika isika dia mahatoky sy marina isika mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Eo amin'ny 9:7 eo amin'ilay Jaona 1:1 teo misy an'izay 9:7. Izay ihany no ilain'ny mpanavitra amintsika satria raha hoy isika tsy nanota isika dia mampandainga azy ary ny marina tsy ato anatintsika. Eo amin'ny 9:10 misy an'izay. Ekeo ny mampanota antsika raha nitoko zitra tsy nanaiky hotsaboana ilay marary dia fa tsy teto izy tahak'izay fa efa lasa vovoka. Lesona faharoa, nisy namana nanoro mpitsabo azy. Le marary teto zany rehefa niaiky fa marary izy dia natoron'olona hoe ery misy mpitsabo dia nanaiky hotsaboana izy. Lesona dia toy izao hoe eo amin'ny lafiny ara-panahy ihany koa dia ilaina ny mpanoro lalana. Izasy ianao no io mpanoro lalana io satria ny baiboly hoe ry zanak'olona efa nataoko mpitilo ho an'ny taranak'Israely ianao ka dia ho enonao ny teny avy amin'ny vavako ary avy amiko no hananaranao azy. Ezekela 3:7. Apetrao amin'ny tenantsika ny fanontaniana hoe tena mpitily marina ve aho ty? Satria misy ny mpitily mandainga, misy ny mpitily matory, misy ny mpitily tsy miraharaha akory na ho potika aza no manodidina azy. Baiko Jesosy no hoe mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Marka 2:12. Tena adinina amintsika ny fahaverezan'ny hafa raha tsy nananatra azy sika. Ezekela 3:7 misy an'izay. Ezekela 3:7. Izay ny anankiray fa ny anankiray dia hoe mety hisy olona hafa hiteny amiko sy aminao ny tsy mety ataontsika. Aza atao fotsorora raha miteny fa eritrereto izay lazainy dia haitsio izay tsy mety. Ny lesona manaraka zay ho tsoantsika tamin'ny alalan'izay ramatoa tsaboana izay dia izao nanana faharetana izy. Isan'ny toetra takiana amin'ny olona andova lanitra ny fananana faharetana. Zavatra hitako matetika amin'ny olona raisiko an-tanana ny fitsaboana azy izay maharitra ihany no mahita fanasitranana tanteraka. Toy izany ihany koa eo amin'ny lafiny ara-panahy. Efa tsy hananany olona zany faharetana zany. Raha lava ny toriteny dia efa any amin'ny famataranandro tsy akijanona ny masony. Misy mihitsy aza ny tsy mandro ny firavana fa vao lavalava ny toriteny dia efa iny izy mitsaitsaika mody. Kanefa raha zavatra hafa toy ny fampisehoana, ny horonan-tsary metsika, rindran-kira, lanonana samihafa no atao dia eo ihany izy manontolo andro
ary tsy misy miala mihitsy raha vo mitady amarina le mpanao fampisehoana de siotsioka re zao tsy manaiky izy tsy manaiky izy raha ny fanarahandian'Andriamanitra de marisarisa mila emitra tsy manapaharetana izy satria tsy eo no eo ny valosoa mampalahelo tsy liana amin'ny ara-panany maro ankehitriny hoy Jesosy hoe zay maharitra hatramin'ny farany no hovonjena Matitoko 10:2 ny lesona manaraka azontsika tsoana ihany koa de ty nanaraka zay torohevitra natao azy izy tosidra ambony efa nampikaraikona azo ny resaka eto zany nahazo an'le vehivavy tokony maro ny tsy azo atao ary tokony anaraka ny torohevitra ny mpitsabo izy inona tokoa ny zavatra misy nataony tokoa izany ary nahita fahombiazana izy lesona ara-panavy amin'izany de zao misy ireo torohevitra avy eo amin'ny baiboly eo amin'ny fihinana sy fisotro fitondran-tena Levitikosy 2:20 Deuteronome 2:7 makasika amin'ny fihinana saingy indrisy tsy rarahin'ny kristianina akory izy ireny aleo ny miain'ny feo hafa eny ambony pilipitra sy anjoron-dalana toy izay ny feon'Andriamanitra miteny azo mivantana amin'ny alalan'ny baiboly raha mitandrina nefa sika de tsy ho simba toy izao ny voalaza amin'ny baiboly tsy fantatrareo fa tempolin'Andriamanitra ianareo ary ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo raha misy manimba ny tempolin'Andriamanitra de mba ho simban'Andriamanitra kosa izy fa masina ny tempolin'Andriamanitra de ianareo izany Kortianina 1:3 sy 7 ny lesona manaraka azontsika tsoana amin'izay fasitranan' izay vehivavy zay de zao nilaza tamin'ny olona zay nahasitrana azy izy averiko indray mandeha nilaza tamin'ny olona zay nahasitrana azy izy faleriany izy zany falery le olona tsaboana amin'ny tantara etsero ny fomba nazahoan'ny fanasitranana fijoroana vavolombelona ny fiainana kristianina takian'ny tompo amiko sy aminao ny filazantsara zay toriana amin'izao tontolo izao takiny amiko sy aminao ny filazana zay fahatsarany zay Petera 1:2 satria zay le hoe nahazo maimaimpona ianareo dia mizara maimaimpona Matitoko 10:5 omeo voninahitra izy ny amin'ny fitantaranao etsero ny soa nataony taminao ry kristianina tsaroantsika tsara ny tantaran'ireo boka nahita sakafo tao amin'ny tobin'ny Sirianina voalazan'ny mpanjaka faharotoko 7 tsy nofino azy ireo samyrery ny sohitany fa lasa nanambara zany izy tamin'ny namany eo amin'ny 10 firy amintsika no mba manao toy izany ny maro hita mantsy de tsy rototra akory amin'ny famonjem-panahy kanefa zay fanginana zay de midika fa avelao eo izy velao eo azo azy zay ho avy eo tsy maninona tsy afaka nefa izaho sy ianao raha tsy mandray andraikitra satria raisina toy ny olona ratsy fanahy faly mahita amin'ny fahavoazany hafa fotsiny hoy ny apôstôly hoe lozako raha tsy mitory ny filazantsara aho Kortianina 1:7 saotra an'Andriamanitra fa nahazo lesona azoko tantaraina tamintsika androany eto ampamaranana de tiako mba hanaovantsika tahaka n'ilay raha matoa na rary teo sitrana rehefa nitsaboana meteza indrindraindrindra ilaza ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ny hafa amen Ne t'en fais pas pour demain, car Jésus est ton ami. Moi, j'ai remis ma vie entre ses mains. Chorale
Mélodie Céleste, Ambojatovo. Et ne sois pas effrayé. Oublie dès le matin tout ce qui peut t'accabler, car Jésus veut être l'ami qui essuiera tous tes pleurs. Et si ton cœur est meurtri, va par lui sans peur. Je sais, je peux me relever. Je sais, je peux me relever. Je suis sûr, j'y arriverai. Je suis sûr, j'y arriverai. Et quelles que soient les épreuves sur mon chemin, ma vie est entre ses mains. Ma vie est dans tes mains. Ne t'en fais pas pour demain. Et ne sois pas effrayé. Oublie dès le matin tout ce qui peut t'accabler, car Jésus veut être l'ami qui essuiera tous tes pleurs. Alors si ton cœur est meurtri, va par lui sans peur. Je sais, je peux me relever. Je suis sûr, j'y arriverai. Et quelles que soient les épreuves sur mon chemin, ma vie est entre ses mains. En Jésus, je me relève. Avec lui, j'y arriverai. Et quelles que soient les épreuves sur mon chemin, oh, ma vie est entre ses mains. Lay feony fanantenana. Si des épreuves surviennent, que tout semble s'écrouler, quand le frère et l'ami même ne sont plus là pour t'aider, rappelle-toi que Jésus est l'ami qui essuiera tous tes pleurs. Alors si ton cœur est meurtri, va par le lui sans peur. Je sais, je peux me relever. Je suis sûr, j'y arriverai. Quelles que soient les épreuves sur mon chemin, ma vie est dans tes mains. En Jésus, je me releverai. Avec lui, j'y arriverai. Quelles que soient les épreuves sur mon chemin, ma vie est dans tes mains. Oh, je sais, je peux me relever. Je suis sûr, j'y arriverai. Oh, quelles que soient les épreuves sur mon chemin, ma vie est dans tes mains. En Jésus, je me relèverai. Avec lui, j'y arriverai. Quelles que soient les épreuves sur mon chemin, ma vie est dans tes mains. Je sais, je peux me relever. Je suis sûr, j'y arriverai. Quelles que soient les épreuves sur mon chemin, ma vie est dans tes mains. En Jésus, je me relèverai. Avec lui, j'y arriverai. Quelles que soient les épreuves sur mon chemin, ma vie est dans tes mains.
radio feon'ny fanantenana. Fianakaviana fon'ny fiarahamonina. Dia tonga amin'ny fotoana ny fanomezana indray isika hiresadresaka fohy mahakasika ireo fomba tsotra tsara sy tokony ampianarina ny zaza dia ny amin'izao mbola fahazazana izao amin'ny alalan'ity fandaharana ity koa manasantsika rehetra anaraka izany indray. Ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny ohabolana toko 2:20 dia nanafatra antsika ray aman-dreny hoe zaro amin'izay lalana tokony alehan'ny zaza ka na rehefa antitra aza izy dia tsy hiala amin'izany. Betsaka tokoa noho izany ireo fanazarana fitezana tokony omenany zaza. Anisan'izany ny fampianarana azy ireo ahalala fomba ary tena mahafinaritra tokoa ny miara-miaina amin'ny zaza nobiazina tamin'izany. Ndia ary hojerentsika anio indray hoe inona ihany koa ireo fanabeazana tsara omenany zaza manomboka amin'izany fahazazana izany. Fanabeazana tsotra sy tsara tokoa ny mampianatra ny zaza hiara-haba olona na dia mbola kely dia kely azy izy. Aoka tsy ho diso hevitra isika ray aman-dreny eritreritra hoe rehefa lehibe izy dia ho hainy ho azy izany. Ampianaro ny zaza hiara-haba ireo vahiny tonga ao an-tokantranonao, tsy sarotra ny manao izany na amin'izay olona mifanerasera aminao satria matetika dia adinontsika ny mampianatra ny zanantsika fa itsika ihany ny miara-haba kanefa ilaina ihany koa izy ireny beazina mba ahalala hiara-haba ireo vahiny tonga ao an-tokantrano. Fa tsy vidiana hoe rehefa ihanina ny tonga ao dia arabaina, fa rehefa olona izao ny tonga ao tsy maninona na tsy miarahaba azy izy, fa ampianaro izy ahalala manao manahoana tompoko. Anisan'ny fahalalam-pomba tsotra tena ilaina ampianarana ny zanantsika ao an-tokantrano izany. Raha ho an'ny olona tsy manan-janaka mantsy dia somary sarotsarotra kokoa amin'izy ireo ny manakatra hoe maninona ny zaza anankiray ny tsy mahalala miara-haba. Fa araka ny fandinihan'ireo mpanabe matetika ary anisan'ny mahatonga ny zaza lasa tsy mahalala fomba dia ny fetim-boany eo amin'ny fahamenarana. Izany hoe menatra izy dia lasa mitarika azy amin'ny tsy fahalalam-pomba izany. Kanefa tsy midika akory izany hoe hoterenao hiara-haba fotsiny ilay zaza, fa ianao ray aman-dreny mihitsy no mila manazava aminy hoe tsy fahalalam-pomba ary tsy tokony atao mihitsy izany hoe tsy miara-haba olona izany rehefa mifangahita aminy ianao na iza vahiny tonga ao an-trano. Eny fa na dia mbola voany amin'ny 7 taona monja aza ilay zaza dia efa ampianaro izy anao hoe manahoana tompoko. Misy indray izay tsy nizarina anao izany mihitsy. Jerentsika indraindray dia hita misy ireny zatovovavy na zatovolahy efa ngeza be ireny. Na ianao mifanena aminy na izy tonga ao an-tranonao, ianao manasa azy ohatra na mamangy anao izy dia ianao ihany no arabaina. Fa ireo olona eo akaikinao sy manodidina mifampiresaka aminao ohatra ny tsy hitany akory ary tsy arabaina akory nefa dia samy miaraka eo daholo. Avy hatrany dia nitokantrano nanabeazana izany tanora izany no tarafin'izay mahita noho ny tsy fahalalam-pomba nasehon'ilay tanora. Izany mahatonga an'Andriamanitra mila hafatra amintsika ray aman-dreny hoe zaro amin'izay lalana tokony alehany zaza ka na rehefa antitra azy izy dia tsy hiala amin'izany. Dia ny mbola kely ihany koa ny zaza dia ampianaro, fa rehefa maniraka izy na angataka dia ampianaro mba hiteny hoe rasitrakao na koa mba malala manao azafady. Ndeha ny aka ohatra isika matetika fitenin'ny ankiziny hoe eto aty ny sary no jereko na koa hoe memofo za isotro rano, zay fotsiny. Raha zay fotsiny teneniny
ohatry ny mety ihany kanefa tsy ampy izany fa teny mbola kely izy dia ilaina zarina. Ny fomba fanazarana azy ohatra averintsika ihany ilay ohatra naseho teo dia hoe ento ty ny sary iny hojereko raha sitraka ao, na hoe azafady indrindra eto ty ny sary iny hojereko, na koa hoe za mba hisotro rano azafady, mba ome mofo aho raha sitraka ao, ome mofo azafady sy ny sisa. Ka isaky ny manadino izany ny ankizy dia tokony hampatsahiviny iray aman-dreny azy mandrakariva ny mamerina amin'ny teny toy izany. Eny fa na dia fangatahana kely dia kely aza no ataon'ilay zaza dia zaro izy tsy hanadino anao azafady na ilaza hoe raha sitraka ao. Ohatra ny zavatra tao tsy dia voamarika loatra izany, na angamba mety tsy dia misy dikany loatra amin'ny olona hafa, kanefa ireny zavatra kely fahalalam-pomba tsotra sy fanabeazana tsotra ireny dia tena ilaina hanabeazana ny ankizy amin'ny fahakeliny mba hoentiny aina eo amin'ny fiainany rehetra. Isika ray aman-dreny aloha no oka ho modeliny. Rehefa maniraka olona isika ohatra na maniraka n'ireny zanantsika mbola madinika ireny, mangataka zavatra amin'izy ireo dia mba isika ihany koa mahalala manao azafady. Fa tsy hoe izy ihany no terena ilazy izany fa ianao tsy manao toy izany akory. Anisan'ny fanabeazana ilaina ary fahalalam-pomba mahafinaritra tsotra ny fampianarana ny zaza hahalala ny atao hoe fair play, izany hoe mahay resy izy sy mahay mandresy ihany koa. Dia ny mbola kely ny zanakao dia ampianary fa tsara ny mandresy, saingy mety ho resy ihany koa izy indraindray ary tsy mampaninina izany. Ratsy tokoa neny mieritreritra izany hoe zaza tonga dia tezitra na tsy mahafeny fihetseham-pony izany raha voaresy, na ihany koa lasa misehoseho sy milaza azy ohatra mimpanjaka kely raha vao maharesy. Dia ny mbola kely azy izy dia efa manana izany toetra izany sanatria maika fa rehefa lehibe hanahoana ny fomba fiainany. Izany nefa dia tena miankina indrindra amintsika ray aman-dreny, ny fanabeazantsika ray aman-dreny. Toetra izay tokony tsy hanazarany ray aman-dreny ny zanany noviana mihitsy izany, satria tsy voatery haharesy foana akory amin'ny zavatra rehetra. Aoka tsy isika ray aman-dreny ihany koa no andranitra ny zanantsika tsy hahafeny tenany, na ho tonga dia tezitra rehefa resy mikilalao ataony any ivelany ihany izy, na amin'ny fianarana na misy fifaninanana izay atao sy ny sisa, fa hampaheresy kosa ny zanantsika hiezaka. Ampianaro izy hahalala, fa indraindray ihany koa dia mety ho resy, tsy mampaninina izany, fa azo atao tsara ny miezaka tsy misy tezitra. Rehefa mandresy ihany koa dia tsy mihebohebo na manivaiva ny namana. Sarotra ny fanabeazana ary tsy tanteraka isika ray aman-dreny, kanefa ilay Andriamanitra raintsika ao an-danitra ane hanampy sy hanolo-pahendrena antsika mba hahaizantsika manazatra sy mitaiza ireo zanantsika ireo amin'ny lalana izay tokony alehany. Namanao fanjana no nanolotra iny dinidinika fo iny ho anao teto, isaorana ny namana Samy Masinary, ny sahana ny lafin'ny teknika. Amin'ny manaraka indray. J'étais là le jour où tu es né. Tes tout premiers pleurs, oui, je les entendais. Alors que tu l'ignorais, je te voyais grandir et j'ai maintenant quelque chose à te dire.
ilay feo fanantenana. J'étais là dans tes premières prières et tous tes vœux je t'entendais les faire. Quand tu venais en pleurant disant mon Père j'ai péché, je t'ai reçu et je t'ai relevé. Tu restes à mes yeux toujours un enfant. À tes besoins d'amour, mes bras ouverts pour voir. Et même quand tu seras grand, souviens-toi et comprends, tu restes à mes yeux toujours un enfant. Tu restes à mes yeux toujours un enfant. À tes besoins d'amour, mes bras ouverts pour voir. Et même si tu es grand, souviens-toi et comprends, tu restes à mes yeux toujours un enfant. Tu restes à mes yeux toujours un enfant. Radio feon'ny fanantenana. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny Fiangonana Adventista maneran-tany. Iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana. Nandalina ny amin'ny fifaneken'Andriamanitra sy ny olony makasika ny ampahafolony sika. Ho faranantsika an'io izany fianarana izany. Miaraba sady manasanao ahatra hatramin'ny farany ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Ndretsikivy. Andeha aloha irantsika mamerina ny andininy fototra nataontsika tsenjery dia ny Malakitoko 7:10. Malakitoko 7:10. Andeha irantsika manonona izany. Entonareo ny fahafolo-karena rehetra ho ao amin'ny trano firaketako mba sikanina ao an-tranoko, ary izaho toetra amin'izany aho hoy Jehovah tompony maro, raha tsy voako ny varavaran'ny lanitra ho anareo ka ampidinako fitahiana manana ambiampy ho anareo. Amaky an-dalateny vitsivitsy avy amin'ny diapen'ilay mpanoratra kristianina Ellen White sika ho fanampin'ny fianarana nataontsika. Hoy izy ao amin'ny boky amin'ny teny anglisy hoe Testimonies for the Church, boky 4, takila 470. Raha ny ampahafolo ny vahoakantsika rehetra no mikorina ao amin'ny trano firaketan'ny Tompo araka ny tokony ho izy, dia fitahiana toy izany no azo, ary ny fanomezana sy ny fanatitra ho amin'ny tanjona masina dia tombo avofolo eny. Amin'izany no isokafan'ny fantsona mampifandray an'Andriamanitra sy ny olona trano. Izao koa ny soratany tao amin'ny gazety boky Review and Herald tamin'ny 17 Desambra 2009. Ao amin'ny Malakitoko 7 no ahitana ny fifanekena nataon'Andriamanitra tamin'ny olombelona. Faritany Tompo ao ny anjara ho raisiny amin'ny fanolorany ireo fanomezan-dehibe ireo izay mamerina ampahatokiana aminy ny ampahafolony sy ny fanatitra. Izao ihany koa no mbola nisoratan'ity mpanoratra ity ao amin'ny boky amin'ny teny anglisy Testimonies for the Church, boky 4, takila 423. Hoy izy, tokony ho tadidiny rehetra fa ny fangatahana amintsika dia fototry ny fangatahana hafa rehetra. Amin'ny pahalala-tanana no hanomezany antsika, ary ny fanekena izay nataony tamin'ny olombelona dia tsy inona fa ny ampahafolon'ireo fananany ihany no averina amin'Andriamanitra.
fahasoavana no ametrahany tompo ireo areny amin'ny mpitatam-pananana sainginy amin'ny ampahafolony dia izao ny lazainy izany tahaka ny nanomezan'andriamanitra ireo areny ho an'ny olona dia tokony amerina ampahatokiana amin'andriamanitra ny ampahafolony fananany rehetra koa ny olona. Jesosy Kristy mihitsy no nametraka izany fandaharana mazava izany. Atolotra no sainsainy tiam-pamarana ny reto hevitra manaraka reto. Ny anarantsika fa tsy mbola nisy akory ny firenena jiosy dia efa namerina ny ampahafolony ny patriarika toa any Abrahama sy Jakoba. Araka izany dia adidin'ny olombelona rehetra na iza na aiza na oviana no mamerina io ampahan'io amin'Andriamanitra. Mariky ny fatokiana amin'ny fifanekena amin'Andriamanitra izany ka tokony atao loha laharana. Inona re no hitranga raha mitsahatra tsy mamerina ny ampahafolony ny mambara rehetra amin'ny fiangonana? Ary raha milaza ny sasany hoe kely loatra ny ampahafoloko raha mitaha amin'ny an'ny hafa koa aleoko tsy averina. Anahoana ny fiangonana sy ny asa ataony raha manao tahaka izany avokoa ny mambara rehetra? Aoka saintsaintsika ny amin'izany. Na dia tsy vonjena noho ny famerenana ny ampahafolony sy ny fanatitra azy sika, dia tsarovy fa fiaraha-miombonantoka amin'Andriamanitra amin'ny famitana ny asa-pamonjena eto an-tany izany, sady setry ny fitahiana omeny antsika izay mbola hivaly fitahiana ihany koa. Ny fototry ny fatokiana nefa dia ny fanolorana ny tena ho an'ilay mpamonjitsika. Andesika hanavao izany fanoloran-teny izany isan'andro, hivavaka isika. Raina izay any an-danitro, ampio izay ho mahatoky amin'ny fifanekena aminao, indrindra ny amin'ny famerenana ny ampahafolony sy ny fanatitra. Mety izy ianao tsy hijery ny tsirambona vitanay tamin'ny lasa. Ampio izay ho sahy anao fanandramana mitombo hatrany eo amin'ny fitantanana ny fanananao. Engany izahay ho anisan'ireo mpanompo mahatoky izay ahazo hiditra ao amin'ny fifalian'i Jesosy Tompo rehefa miverina indray izy. Amin'ny anarany no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Manome fotoananao amin'ny fianarana lesona hafa indray raha sitrapon'ny tompo ny mpiara-mianatra aminao Kaleba Andretsikivy. Veloma tompoko. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana. Ny farana treto ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio feo fanantenana na ny AWR amin'ny teny malagasy. Azonao atao ny mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feo fanantenana.org.